Ny ekipa mpilalao tantarany radio vaovao maso mankalaza n'Andriamanitra noho ny 70 taonany. Manolotra ho anao anio tantarandray miseho mitondra ny lohateny hoe lova avy amin'ny Jehova. dia mpeniny Oly Arso Ralala Harivelo. Ireto avy ireo anome aina ny tantara. Erzora Kotoarivelo, Edoara Ramiarinjatovo, Fanantenana Randriambololo Malala, Zoloniana Rakotoarivelo, Dina Nikola Rarso, Nianja Rakotiniaina ary Rantasoa Benja Vertina. Nanahoana kindry le matematika teo? Ohatry mihinana sakafo mihitsy aky nanao matematika teo a. Enjakenjana ihany aky inoko. Somary mavesabesatra ihany le suite. Eny e, nisy ihany aloha navesabesatra fa raha jerena amin'ny akapobeany dia tafavoaka ihany e. Dia ahoana? Mbola tsy hody izany ry. Zaho manko andeha hodiko. Zaky mbola iandriandry kely a. Fa ngandry misy manatobary? Tsy zany fa mbola misy zavatra ataoko e. Zaho manko aky tsisy manatobary fa tsy maintsy mody any an-trano izany aloha ako. Sady ny fitaovana ilaiko hariva mbola any daholo. Eny ary koa. Zay fa hariva miona? Eny aky a. Mahafinaritra lesy livry tovovavy mipetraka ry a. Toa tsotsotra kely nefa tena tsara tarehy le izy. Mpiara-mianatra amiko le tsy io a. Zany a. Farano anarany. Izy aloha malefaka be. Sarokenatra sady tsy mba be resaka nefa tena mahay a. Hitako eto misy fa karazan'ireny ankizy tena endry be sy votonanatra ireny ty paoziny aloha e. Aza mihevitra zavatra hafahafa aminy laha. Aleo minamanaminy fotsiny. So dia laza manana eritreritra aminy eo. Asa. Vakina fotsiny. Fara, tena sarotra tamiko mihitsy ilay interro teo iny a. Eo aloha mba ampidramoka i français any aminao any ahy. Mba ianarako tsara fa raha mitoy izao a, mety tsy azo moyenne mihitsy a. Ampindramiko anao ny kaheko e, fa aza tazominao elany fotsiny a. Mba ianarako koa mantsy. Dia rapitsy omeko e. Misaotra miloky a. Nefa raha ny tena tiako izao a, dia mba ataovy miaraka amin'izay koa ny fizika sy ny histogéo dia mba ampiarao amin'ny SVT. Tena mbola misy lesona tsy voadihako mantsy amin'ny matematika. Raha azoko tsara izany dia ny kaheko rehetra mihitsy no omeko anao. Ohatrany tsy mety indray raha izany ka. Fa maninona raha mindrana any amin'ny ankizy hafa e. Manjary izany indray manko ny tsy afaka mianatra. Fary izany koa ny mba sarotiny e. Ny kahianao ihany nge mahazo antoka fa feno sy tsara e. Tsisy bangabanga. Sa tsy fonao ampindrama? Izany hikajy azy tsara e. Aleo aloha le cahier français ihany aloha ka. Rehefa tafaveriny izay dia hita eo ihany e. Eny ary e. Misy baolina le tsy eny amin'ny tany katsaka amin'ny sabotsy hariva. Ahoana? Iaraka antsika salamina io? Eny e. Aleo jerena kely aloha ny programma dia lasako any ala rehefa milamina e. Fanadinanao kongely ty efa akaiky e.
Way, iny tamily ty le sipan'lahy sipako izy aizy ty manao akanjo ba manga tanora tily ty e aodiny amin'ny akavanana ny lohan'ny lahy bainina fara manao ondry manahoana ny naman'le iva salama tsara manahoana reo lahy liva ty le ka efa somary maika kely so adiniko eto indray ty misaotra betsaka ianao koa dia misahirana hitanao rehefa nandinika dia aleo any amin'ny indray ianao no mindrana kahe sasany ny azo koa milamina tsara sady saroton'izany izy raha ianao mindrany aleo aralova eritreretiko ka raha tena ilainao le izy dia tsy dia hifidifidy ankizy indramana ianao amin'ny zoma ento le kahe teo tsy aleodinikanao fa zay ny sitrako hoe entiko amin'ny zoma ny kahe merci foana fara fara tianka ianao fa misaotra tena nahavonjy faly raha nanampy anao le izy mazava-tsara ny tao anatiny fa tao anatiny tao ohatra nisan'ny zavatra nahavariana fa inona ny zavatra nanaitra anao tao isaky ny mivalesona na devoira dia tsy karotro fa misy tenin'Andriamanitra foana marina izany teny manaitra ahy ireny indraindray amin'ny teny frantsay dia ampiariko amin'ilay devoir angataina sady azoko tsara ny lesona no tadidiko foana ilay teny hitako mihitsy hoe hafa mihitsy ianao ry fara tena latsaka lalina ny fivavahana eo rehefa ny anaonao teo dia tena masera latsaka fefa mihitsy ianao izany ve ny fijerinao tena efa nanolo tena fenotany Jesosy ahy efa babiny fitiavany ka ny amiko manontolo dia lasany avokoa tena anao masera marina ianao fangaro efa tena lalipaka ny fitiavako an' Jesosy dia anao masera misy antso amin'izany ange fa tsy voatery ny olona rehetra manao amin'izany tena loza ngely izy fa niditra AMD rahabainay voaroroy amin'ny resaka alatra tao ampiasana tao dia ahoana le zany ny fiainany lahy rehefa nidingy zasiny iny dia tsy maintsy mitady asa vao vita ny baka ny zandriko koa mbola misy mianatra re tsy maintsy manohana neny za mantsy ny lahy matoa dia tsy maintsy mandeha mitsatry ny anarandray le izy mitovy ange le zany tsika se lahy za koa lesy zao tsy maintsy mijanona raha vao vita eo mibakako ibeberaso mange tsy mahavita miantoka amin'ny fianarako tsony fa tsy lesy ny gravy fa nga misy zavatra hafa koa lesy anambady koa nge zaly ty anambady sady vily ty anambady ahoana ary dia iza le olona finaritra letsy teren'iray aman-dreny anao dingan'izay fa mandany zarany zanany ony zanany koa ndraikitra be zaza saina be fa maharoroka be fotsiny angamo lesy tsy mbola mianatra iny BBC ary ohatran'ny mbola tsy ananana iny aza tsy faina tsondrangà ina zao mampimiany lahy amin'izany ka velomo fanantenana letsy ny asa aloha ataovy izay mamasaka azy na dia mbola tsy manitra ny fanambadiana azy finaritra ajao aloha izy so mba miova ianiko dia tandremo sao dia tonga aloha ny zazakely ary fara manino ny fara ka manino lany tsy mihetsika amin'iny hitao kanefa tiany lahy ihany iny tsisy azany lesy aleo aloha izy hianatra ka tsy mila daladalaina raha sitrapon'Andriamanitra ve le tsy ho tanteraka ihany zany rehefa anjara eno any
Ohatra nitako taraikiraiky amindriaky liva. Andrikoky? Dia laza fa tsy mahatsikaritra an'izany indrendry. Izy ara manantona andry foana. Za ky mbola tsy mieritreritra an'izany a. Eno ay e. Tsy tandry izao fianarana mbola lalovantsika izao. Eny e, izay aloha marina e. Fa tandremo tsara ihany anefa. Aza matao hatrindry e. Amin'ny maha kristianina dia miezaka hatrany mba hijoro dia ho modely e. Izay mantsy. Sao dia sanatrika nalabaraka amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy ndre rehetra moa izany e, fa za koa mila mitandrina aroko. Olona kely ty a, mbola tsy miomana foana ve e? So dia tary aho ianao e. Le kely ty, mifoaza. Bebe a, manimba no fotsiny. Ay, efa taitra fa manao marenina be fotsiny eo. Merena amin'izay teo fa aza mitaizaka mony eo. Dia nda isakafo amin'izay fa mangatsika eny sosoa e. Izay le efa menomena ary bebe fa ifoa. Ary fa maninona ho ainao mahalaindainy izany foana tato ato e. Izy reny taloha reny. Maila kely raha vao maraina be ny hoe ifo. Fa manana olana ve le kely ty e? Misy olana nampiasana bebe a. Manahirana ny saiko sady lasa mananady matetika amin'ny lehibeako a. Tsorony tsy vedany dia mifanasa vangy. Manoatra no mpiady atsena. Fifamaliana isan'andro efa manomboka mandreraka sy mankaleo amintsy ilay toejava-misy ka. Ny asa ne tsy lozan-java manahirana e. Ianao tsy atoro an'izany. Efa mantonana ianao zao ny asa tao ka tokony efa ho zatra an'izany nge ianao e. So dia mba ianao mihitsy koa sara ny mila vanina sy mitady ho beloha. Aza ny tinteny foana bebe a. Sady izay na ela tao ampiasany izay mihitsy ianao mampisy olana amin'ny amiko e. Ary mandana amin'izay re anaka miasa. Any ngamba mba mety ilamina ihany ny disadisanareo. Aza miady rery fa antsoy Andriamanitra hiaraka aminao e. Amin'ny vavao a bebe a. Izay no tsy hafozako anao. Izay anatrao madinidinika izay mihitsy e. Indry mba tonga aloha izany le kely androany. Ie, tonga aloha za zao dia tsy verina hiasa tsony. Ataovy marina. So dia manao tao foany tony. Ka efa niala tamin'ny asako ary bebe a. Niala dia ny démissionne e. Lozinina retiry lanitra. Tsy loza izany bebe a. Ohatra ny elan'ny eta mavesatra be mihitsy aza azoako. Ary misaotra an'Andriamanitra tsy maty fo amanaina tao. Ie, dia anao inona izany izao? So dia mihevitra ny donahana ampone ho ary le kely ty. Amelona ne ianao ilay kely fa tsy ho velomine. Le larangatsy bokeritaona izany ry bebe a. Za nge tsy kilemaina na marary ka atao ohatra tsy ahita asy e. Marina fa tsy manam-pahaizana be fa manana traikefa. Eny arika. Ary aza mba be vavy eo. Ndao aloha pio amin'ny raharaha dia hiteo ihany izany tetika eo izany. So dia manao ary zato ampandriana fotsiny. Tena efa volana vitsy zao no ndrendreny mitady asa tetsotsero nefa fa tsy misy mandray mihitsy ireo fangatahana manana petrako. Tena tsisy valiny e. Miantso azy ohatra mila voatsary fotsiny. Za nefa tena sahirana sady reraka mivezivezena. Ny petrako amin'ny bebe koa ohatrany tsy mety ka voavelively. Eny e, tsy mametsiny any izany nefa. Tsara izany toro-teny voaraiko androany atoandro teo. Satroka ihany ijanona teo. Nefa
tsy maintsy miverina miasa, adiniko hatrano sakafoko mihitsy. Aleo ihany aloha hividy mofo e. So dia reraka manko, mbola aisy ty firavana refa. Mahafinaritra ery mijery ny tovovavy lavitra ifanena amiko ty. Lavitra izy nefa ohatra manintona amin'ny masoko sahady. Ohatra n'izao mihitsy ny fiaingo amin'ny vehivavy mba tiako hoe indrisy. Ahoana koa moa no azakako vehivavy ohatra n'izao e amin'izao toerana misy azy zao, sao dia badininy tsy fahitana sara ny loko. Inona ihany ary ny dinidiny an'ity lehilahy ery aloha ery, sady amin'izay tsy mahay manafina fihetsika, sa misy zavatra tsy mety ety any, ary tena hifanenana izay izany e. Jere, tsy miala ety mihitsy ny masony, tena ohatran'ny olona efa fantatra ane izy izany e. Matota ditoko, mety tany am-piangonana, lasy tafika masina, nefa raha izao bikany sy fiakanjony izao toa tsy izany a. Taovy rehetra be loatra. Izao ve no entina mandeha aty an-dalana? Ary mijery tsara konge izy izany e. Tena fantatro ty. Farany ara-nianatra tamiko. Tena tsy azoko tiana fanina izy. Loza koa fa za ty maloto be ny fitafiana na satroka na kapa. Nefa raha tsy resahako zao izy dia anenina mafy a. Manahoana tompoko? Fara manahoana ianao? Fa iza moa? Fa ohatrany hoe efa nifankafantatra nefa tsy mety tadidiko. Liva ihany ty e. Mpiara-mianatra aminao tany amin'ny lycée Rabearivelo. Taona maro lasa zay e. Tsaronao ve? Tena marina izany. Fa manina ianao nanjary lasa ohatr'izao? Tantara lava be zany ry Fara. Nefa ianao ve zao tsy mbola misy ale? So dia taraikeo ianao any amiko e. Ie, somary maika kely ihany aho e. Saingy aleo aloha hividy mofo kely eto sika e. Dia hividiana koa ianao. Raha mety aminao koa dia raha pitso atoandro jereny etsy amin'ity kiosky itsy. Amin'izay koa sika miresaka tsara e. Ity loha mofonao e. Eny ary e, veloma Fara dia misaotra betsaka. Manahoana liva? Ary tonga aloha ianao izany a? Ie, ohatran'ny somary tonga aloha fa efa tsy androko mihitsy nge ny andro androany e. Matahotra koa sao dia tsy ahitanao ko. Rehefa fotoana dia fotoana ka. Fa izao liva, tsy mety amiko ilay mijorojoro ety resaka aminao. Fa andao aloha hamonjy toeram-pisakafoanana itsy e. Sady za mbola tsy nisakafo atoandro. Aza misalasala fa izao no miantoka ny lany rehetra e. Efa ninana atoandro talohan'ny nandehanako e. Sady ohatra mahamenatra koa hoe ianao indray ve manasa? Dia maninona e. Andao amin'izay ka. Amin'ny manaraka rehefa vonona amin'izany ianao dia ianao indray manasa anahy e. Efa nalefako daholo ny komandy ny sakafontsika koa. Fa mihainao amin'izay aliva. Misaotra betsaka Fara. Niasa tamin'ny cabinet juridique izay a, mikarakara taratasy tany. Raha eny amin'ny tribunal e.
irakiraka manara-maso an'izany eny amin'ny toerana maro ara-panjakany na domaine zany na enregistrement na vita amin'ny baka dia tonga dia ny asa milamina tsara ny asa rehetra nataoko fa rehefa nitombo ny asa sy nandeha tsara dia nanampiasa ny lehibenay teo no ny andohan'ny disadisa ary tsy nentin'ny ravina ntsony le izy rehefa izany dia misy manao kasoparana ny dossier mitaraina ny client dia za foana ny voatsikera satria tsy manam-pahaizana. sao dia misy fahadisoanao kosa fa ianao no nanamaro tena tsy misy aloha araka ny eritretra hoe fa fotsiny misy olona fetsifetsy ao ny olona nafa koa dia nisy tovavy izay tia ny tao nefa tsy nety ny araka tamin'ny lehibe anay mihitsy izy io nefa ny aty amiko foana no sarozoroka nefa za tsy taitra aminy horaisiko namana fotsiny izy izay ngamba ny afon'andrehitra azy ka rehefa tsisy filaminana sy vahaolana dia voateriny janona fiainana daholo izany fa mampalahelo dia ianao very asa sarotra angeny mahita asa nefa koa ny mino mahay ny zavatra rehetra ny mino ahoana moa za nitila no lazainy izany fa tsy azoko ary ianao ngary farana mbola tsy nanambady to tsisy aliansa ny tananao ary ianao koa raha andinidinika tsy mbola manambady fa manana olona miaraka amiko sambatra izy fa avelao any izany resaka izany fa izao no tiako resahana aminao ry liva miainanao ary fara mino fa tsy kisendrasendra ny fiaonantsika misy zavatra tian'Andriamanitra aseho aminao hitanao tsy miankina amin'ny zavatra nanana ny fahasambarana fa izay avy amin'Andriamanitra irery ihany efa nisy anankiray efa tianao hatramin'izay hatramin'ny voalohany fa fotoana izao no alalanao azy dia Jesosy Kristy niatra taminao ireny fahoriana ireny mba hitodianao aminy raha nanome azy ho antsika Andriamanitra dia mba tsy ho very isika tsy ho faty amin'ny fahotantsika fa mba hanana ny fiainana mandrakizay amin'ny fotoana anekenao azy marina ao am-ponao ka hibebahanao dia hanovanao izy anjary olom-baovao hanana fo vaovao fijery vaovao ary fiainana vaovao miaraka aminy zinona marina moa ny tianao ambara vonina narina ny fiainanao Andriamanitra na dia potipotika azy raha manaiky andray ilay fanomezana ianao dia Jesosy tompo sy mpamonjy anao amin'izay fotoana izay izy no miasa ao anatinao hantanteraka ny fikasanao ianao kosa mankatoa sy manaraka ny tolotsaina ny fanahy masina izay mitoetra anatinao tianao izy ry liva matoki azy fa tsy hanarina afoy anao izy anao lalana vaovao anao ihany koa izy ary mba tsy mivoaka indray ilay kely tatoato izay isan'andro nefa be fetsiketsehana be ry rehefa misy ale sady izay mandeha foana sady velokira ery miaraka amin'izany sao dia mba misy mahazo aniny ary any andraso hoe aloha jereko izay mahavariana azy ao ary ato amin'ny efitra fatoriana ato ka izy zaniko indre ary toa mandohalika mivavaka ary tony tena mivavaka ilay kely marina Jesosy Kristy tompo dia mivavaka eo anatrehanao izay vizana vezivezy teto seron karoka zavatsoa indrisy tsisy maha efa-po fa fahamoiza-po no betsaka
ary reraka sifizana ankehitriny mahatsiaro mitodika aminao. Anio a hiverina aminao, hibebaka tamin'ireny ratsy nataoko ireny, hanolotra amin'ny foko mba ho lampanao. Diovy dia adio, sao amin'ny rano soa ary avaozindray amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hanjaro fo vaovao. Ho tonga olom-baovao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Aleo aho ialeto ka tena niova le zanako. Manao ana ihany ianao izay ry ilay kely a, toatra ny tsy hita nandehandeha intsony takany teo aloha. Misy mahalasa saina anao nga? Antsy izany bebe fa misy zavatra tonga ato an-tsaiko izay a. Mbola tsy niresahako anao fa zao ilay izy voatadidiko indraiko. Ka inona ary izany anaka? Tantarao fa zange volona iaino anao e? Hono ary bebe, io ray aman-dreniko ry ve tsy mba nanan-javatra mihitsy fony fahavelona e. Inona mba fananany? Ty trano ty ihany ve? Raha mifandinihako azy a, sy ireo sary mipetraka ireo dia tahaka ny olona manan-katao ihany izy ireo a. Ie, izy aloha mba nanana zavatra sy ny ary tokoa e. Tsy vola tsy arena fa takitaky ny hoe tany ny azy ny tena betsaka ko. Tany taky ny ahoana ary betsaka ahoana e? Eno ho amantsy anao, misy tanimbary natao hoe valabera ilay midony izay, dia misy tanety koa, ao ny ambolena, ao ny anaovana biriky. Misy ihany ny mahatsiaro ny fifanarana dia mampitondra ny vary kely e, saingy misy ny mody tsy miteniteny kanefa nge dia tena misy vavolombelona daholo izany rehetrarehetra izany e. Rehefa vita izay ataonao sy izay raharamako ry bebe dia andao hijery fotony izany rehetra izany a, dia tetezana ny eto an-tanàna. Na lavitrana na raha ho tsy diantsika rapitso e, fa mila fantariko izany ary tsy maintsy karakaraina. Ie, azafady aloha raha tsy dia niresadresaka momba n'izany fa tany maina ve irehatra e. Sady tsy afaka mboly koa nge sika dia nahavelakinao jarian'ny hafa tany le izy le kely. Tsy misy tsiny izany ry bebe fa fotoana izao hikarakarana azy a. Elaka izay tsy ny ao anatintsika sindrizay ry nivo. Hita mihitsy tokoa ki. Andray, dia inona ki vaovao izay ela be izay? Fa soavan'ny tompo hatrany aloha vaovao e. Marina izany. Tena mahafinaritra ki izany mijoro hatrandry hatramin'izao. Izay ny akila tena Andriamanitra hoe miorena tsara ka aza miova e. Marina izany. Eny akiko, ka firy izao ki ny ankizy? Tena mita mihitsy hoe ela kitsika tsy niona. Efa 3 aky izy ihany a. Miazakazaka be nareo izany a. Ka maika hijanona ki a. Ary nendry izao firy? Hitandre efa misy peratra ve ki ny ety an-tanako a? Hoay marina, mbola tsy nanambady vendry? Mbola miandry izay avy any amin'ny tompo e. Ndry marina izany aky a. Tonga eo foana io e. Tsy adiniko aky indry rehefa tonga izay a. Ie, sady za mihitsy ny anaova volombelona. Ary ataoko fa niaraka ngendry isilive e. Hoay tokoa, voaingana kely ke izay mifankahita. Tena nampalahelo kely aky izy a. Fa aleo fa manaraka tantaraiko ny fiainany e. Eny ary e. Sady za koa mbola maika kely fa
Endry ihany fa fidiran'ny mpianatra izao dia mbola hividy fitaovana ho an'ny ankizy e. Masotondry e. Eny ary. Efa elaela izay tsy nahita ny Liva. Mino fa efa niova fo izy. Engany tompo mba hanokatra lalam-baovao azy ianao. Ty eto vara variana, tena variana izy zany. Tena misy marina ary fa izany olona miaraka amin'izany sa anio no afantarako azy marina. Fara izy ao nandrasanao eto, zavy sa izy? Manao ny Liva? Tsy miandro olona izany ka mba velona eritreritra fotsiny. Hoe manao ahoana tokoa izay ianao? Ay ve matsaro ahy ihany ianao e, nataoko fa tsy manimanina mihitsy. Manana didy aminao satria misy fifaliana lehibe ange izany hoe mamonjy fanahy iray tsy very. Marina izany fa efa momeko an'i Jesosy ny foko ry Fara ary tsapako fa mikasika izy. Hiesaka vaovao aminao any io. Raha izao ary fa miainao ahy e. Manana tamin'ny maro ny ray aman-dreniko dia nosoratako tamin'ny anarako avokoa. Efa vita ny famindram-pananany hatramin'ny titra rehetra, indra asiako anao ny sombitsombina. Tsara kosa izany. Dia inona ny kasainao atao? Betsaka ny hevitra tiako sy zavatra tiako atao saingy mandeha tsikelikely e. Ny azoko lazaina aminao dia vola be ny tombany. Misy amidy, misy trandrahana ary misy tazomikana. Mila riny vola miasa ary mikasa ny ianao famiriam-bokatra any ambany andrefana e. Izay zao no tanterahako. Manana tetikasa tsara kosa ianao ka. Ary inoko tsara fa ho vitanao izany. Ianao anie ankizy mahay fony sika niara-nianatra e. Raha nano fianarana ianao dia lasa lavitra saingy manana fandaharany amintsika Andriamanitra e. Tena tsy napozin'ny bebe ny fitsimbadian'ny fandehan-javatra e. Rehefa niresahako momba anao izy dia tia hiaona aminao. Hitondra ho any aminareo ianao izany? Maninona moa? Izany mba fandrindreny beko e. Matahotra ve ianao ry Fara? Fara, ianao nge no mba nijery ahy fony nahatra sy sahirana e. Tsy nihafahafa tamiko mihitsy. Ankehitriny kosa efa mba azo lazaina fa manana ny ampy aho. Ianao no atokisako hiaraka amiko hitantana andreo harenindreo. Raha olon-kafa mantsy mety harenako ihany no hitiavany ahy. Liva, azoko tsara ny tianao lazaina. Saingy izany efa nanao eny tamin'ny olon-kafa e. Tsy mety raha miala amin'izany teny izany no ny tombotsoako. Marina fa tsy manana mitaha aminao izay. Liva, tsy mandry amin'izany ny foko sy ny saiko. Aza maka fanahy Liva. Hotody izay irinao anie ianao e. Ary faly aho rehefa sambatra ianao. Aleo ary aloha andeha raha lavinao ny fangatahako e. Veloma Fara. Liva, Liva. Lasa izy. Tsy nieriko intsony. Andriamanitra, aza atao elina anie izao. Ary za mamela Tompo raha mandratra fon'olona. Andeha haka vokatra bebe ah. Io rija miaraka aminao eto dia mba hijerijery sy hanampanao e. Aza be kely fa efa osany ianao e. Maharitra elany nga ianao? Ohatra mahazatra ihany e.
mety ho tapa-bolana fa raha vita aloha mety tavaverina alohan'izay Ary maninona ianao raha mijery tolatezana amin'izay ho ahy mba efa tsara fivelomana ny ianao izao sady jange efa antitra ny livy. Samba sampy ianao miantso ohatran'izany. Oka aloha bebe ny amin'izay tsy azo terena izany raha mbola tsy mifo Mba tiako hitana izany alohan'ny ekipiny masoko ilay kely ty Izany zao ny mba faniriako anao dia mitsodrana anao mba hanana tokantrano sambatra rehefa tonga izany andro izany dia ho hitanao foana izy fa mahereza bebe ataovy ampy anao aloha aleo ataoko biso mihitsy bebe dia azaba be eritreritra tsony. Efa voangina daholo ny entany omany ny vola dia ndao fatratra amin'izay Ndreto ny antoy vola marino tsara ny taratasy dia alefaso andeha amin'izay ny kamiao avy eo Ary ianao tsy mba ohatran'ny tanora rehetra efa mbandiniako ihany fihetsika eo hatramin'izay ny raha antsika niarany asa izay misy zavatra manahirana anao anga tolozanao mitakokokony eo fotsiny indraindray ary tehiteny mihitsy hoe tsy mahay maka vehivavy ianao alainao namany lasa lavitra be koa izany sainao zandry ny toa izany tokantrano izany ange ka tsy anjazana sangisangy fa mandrakizay ny fanambadiana ka aleo aloha ilamina tsara vao mirosoko mbola tsy vonona marina izany se manana ny fotoanany tokoa ny zavatra rehetra mampatsiahy fotsiny amantsy satria bebe rasomako sasatra manafatra hoe mba hitedavady ihany le kely iny mampy mihitsy nareo ka Andriamanitra nge manome an'izany fa tsy tadiaviny ny atsona ny tanàna fa ny anjerange raha bebe dia vomafy niditra hopitaly mihitsy mitady anao izy aleova hiakatra rariva ihany asay vomanindrandriny fiara dia apetraka aminao ny asa rehetra tandremo mpisoloky olona efa mpiara-miasa antsika hatramin'izay ihany fanarana dia aza mandeha irery fa mitondra namana 4 na 5 aza matahotra ianao fa karakaraiko tsara ny ety raha manan'olana dia atsoko ihany ianao amin'ny volana ambony izany no ataony raharahana izy toky ohatran'efa ela be ny andrasany an'izany saingy ohatran'ny hoe tsy feno izany ny fifaliako tao matsiaro amin'ny livy izany teo vita fihavanany aminy alohany anambadiako oay maneno ny findayako Allô Manahoana tompoko raha matoky alifara fantatra ny tompony ty finday ty Andraso salama tompoko ie anivadiko io fa izy zao fa misy inona azafady aty amin'ny urgence madama misy olona maratra mafy aty raha zao tao dia tongava maika aty amin'ny hopitaly izay no antony antsoina anao eny tompoko ho avy sao dia sao efa tonga aty amin'ny hopitaly aty aiza moa ilay toerana misy any bebe teo andraso aloha tsokoritsy tena matahotra izany tokony tsy nandeha rery anankaty maika loatra koa moa Andriamanitra omeo hery Andriamanitra raha natrika ny toky Jesosy ampio aza vela ho rery manoloana izao loza izao tonga bebe manahoana ianao manahoana le kely tena zao mbola atao mpandriny izao tapaka inge hono mojako fa voadona mafy
andrasy fa antaniko tsara dokotera raha mandalo izy dia aza tataitra aloha fa efa eto taona dozady andeha jery crédit aloha iatsona ny eny to aiza ho aiza moa ny nahitako tseny iny azy ambony ary angamba rehefa tsy hitako ve tsy ho antanek'olona ihany azafady fa voadonako ianao tsy misy tsiny fa za koa aza mba variana fara ianao ve ty fa maninona ty ianao lefa accident teny ny vadiko tsy mahatsiaro tena mihitsy izy matahotra ny aminazy ahy mahereza fa azakivy fa tsy manome izay tsy zakangeny tompo misaotra betsaka so fa teo ianao nampahetry anahy fa inona ny ataonao aty terabao anga marary aty bebe atsatsinananatso ny misy azy tena azafady fa aty amin'ny faritry ny maternité sika dia neveriko hoe teraka amin'ny vadinaoko tsy mbola manambady fa mampahery anao fara mivavaka ao anao ary raha mety ianao dia andao hiara ivavaka any amin'ny bebe minao fa na izy na ianao samy azo fampaherezana ie tsy maninona izany ka fa aleoaloha za hijery mivadiko dia rehefa milamina tsara ny any dia mandalo any ahy taizy le kely efa tonga le dokotera ary mitondra mpamanga ka ianaoko namako izy bebe farano anarany marary mafy koa ny avany dia tonga mba hitrotram-bavaka anao izy manahoana tompoko tonga soanaka faly mahafantatra anao misaotra betsaka anao tonga mamangy zay mantsy vao mba nisy mpamangy hatr'izay ko zay ihany koa iliva vao mba hoe mitondra mpamangy mpiara-mianatra fotsiny izay taloha ka fa sao dia misy mitady ahy aloha fa aleo aloha tompoka mivavaka marina izany efa hitako koa misy anareo dia mandalo ihany amitsidika iza marina rindry le kely ty tazako tsara mantsy fa tsy miala eny amin'ny eny mihitsy ny eny amin'ny fijerinao io masonao io tsy mandainga ka olo le kely tianao iny tovavy iny fa fantatro io indray bebe mifasitrananao anke ny zava-dehibe fa tsy izay momba ahy sotra anao Andriamanitra fa hitako ihany izay vinantoko fa in'le tovavy teo marary atyry le kely ka ny fofombadonako mba hita ny farandray ve androany ny alamaraina mihitsy aho mba tsy ho taraiky ivilikely atao amin'ny misy azy ato aloha zay vao mba hijery amin'ny bebe to mangina be sady to tsisy olona mihitsy ato tena tsy ato tsony dia ho sanatry iza ny ilainao raha le marary tetsy dia indrisy fa tsy namantsika tsony izy zareo mihitsy ny saika ho vangiko kanefa tara loatra efa tamin'ny alina ny lasa ary zareo azafady tompoko sao dia mba misy numéro telefona n'le vadiny eny aminao mba hetsoko azy mba anaovako ny adidiko aminy fa zay indrindra ny tena tsy ananako
nanako tsiny amy manko raha tsy mahamangy azy ako. raha ohatra za dia hojerentsika amin'ny fiso izany e, fa oriana tokoa moa ka atao hoana, saingy tsy azo atao izao satria confidentiel izany. Azafady indrindra re, mengavy an-tanandroa. Allo, manahoana ianareo aty ry nentoa? Salama zay sea, lasa daholo zao ny camion efatra feno entana fa le 13-17 farany mbola ao manao chargement dia izay. Fa misy inona ry sea? Tsy fananao mihitsy ny miantso atoy izao. Mekaraingana anao rehefa vita le chargement dia miaraha amin'ny rasista ianao e. Aza mangatakandro fa misy zavatra makelako anao. Voray zay fa ho avy ahy e. Amarino tsara daholo ny dossier sy ny facture dia eto miaraka aminao fa aty zao mariniko daholo e. Miandry anao a. Aleo aloha iantso amin'ny fara. Allo? Allo? Iza mo? Aliva ihany e. Manahoana ianao zay? Henoko ny vaovao. Mahereza fara ataona fa zay sitrapon'Andriamanitra e. Eny e, atao ahoana mo? Mampiona ny foko ahy e. Maika misy mampiona dia tsy maintsy mionona e. Marina izany e. Fa ahoana no nazonao numéro-ako? Nangatako tany amin'ny hôpitaly e. Tsy mahasarotiny anao na fatarako azy e. Tsy maninona ka? Amangy aty nga ianao? Afaka torinao ara ve iny misy anareo e. Dia Raviana no mandevina. Rapitsoalahady, izay no tapaka ny fianakaviana. Dia raha mba mety dia mandraisa taratasy kely fa somary mitsofotsofoka ilay lalana. Vonona fa lasoara ry fara. Tonga zahay anaka. Miomana ny entoa fa hamangy fahorinareo a. Fa iza maty? Toa tsy nisy nampilazana e zahay e. Tsy fianakaviantsika fa olona kaiky tokoa. Saingy tsy nandeha niaraka taminao fa ianao solotenako. Fa manino ianao no tsy mandeha? Misy olana anga? Zandry ny entoa fa tsy mbola fotoanako ny resaka amin'ireo fianakavian'ireo. Mety hisy alala avy eo kanefa mbola tsy teo fantatrizana iza mihitsy a. Fa namany vadin'ilay maty manko a. Tianao anga le olona? Tena tiako izy ny entoa. Fa mbola tsy fotoana iresahana an'izay izao e. Mandehany ianao aloha mitsapa alahelo dia ataovy ny fanotronana amin'ny fandevenana. Aza mandeha irery fa mitondra olona lehibe efatra miaraka aminao. Aza mitondra fiara fa zavatra tsotra entiny e. Raha misy manadiady dia lazao fa fianakaviana lavitra amin'ny ramatoa kely ianareo. Mahazava amiko ny tianao hatongavana. Farany dia mba adiodio daholo ny mombamomba amin'ny fara fa izay manko ny anarany. Rehefa vita ny adidy ratsy ataonareo tiako ho fantatra amin'ny antsipiriany ny fiainany. Mba manahoana izay fara. Za koa tsy maintsy manatrika ilay fifanana tany loatrako. Nanahoana ary ny vaovao nangoniny entontany. Tonga soa liva. Vita soma tsara ve ny fianarana tany? Salama ny entoa. Nareo manahoana? Inona ny vaovao? Salama ihany sea. Ny asa ty tsy misy olana.
nandeha tsara daholo fa anao tatitra aminao fotsiny tamin'ilay iraka nampanaovina ana reny. Ye eto ara ny resako fa vonina te handrean'izany mihitsy aho zao. Fianakaviana tsotrany ianao, efa kamboty ray, fa manana zokiroalahy efa manambady daholo. Izy ny farany tsy mbola manana tokantrano, tsy dia mivoaka firy, tsy be namana, fa miasa dia any am-piangonana. Toerana tsy miova ny faleha amin'ny sakafo atoandro. Tsy misy vaovao ankoatran'izay fa nindro kely. Fa misy inona ry ny toa? Ohatran'ny tsy salama izy. Hita soritra amin'ny endriny sy ny toe-batany. Angamba mbola vesaran'ny alahelo. Nefa koa engany eo diso ny vinavinako, mety manananaka. Fa raha tianao izy maninona ny tsy resana fa fotoana izao mba hikarakaranao azy koa e. Satria rehefa ndresaka mangina taminy fa solotenanao dia hitako ohatran'ny endratrendratra izay izy. Farany aza dia nanantona izy dia nanontany tsy fahatongavanao. Mbola miandry kely ny toa, tsy tia nararoatra amin'ny fahavoazany fa aleo aloha ny fotoana no andamina an'izany. Tiako fotsiny aloha ny hanampy azy mba halalako marina ny safidiny, akambako koa misy tahotra ihany ao anatiko. Azoko tsara ny mahazo anao e, fa fitiavana mandroaka ny tahotra, ary tsy lehilahy ianao raha tsy misedra zavatsarotra. Indrindra ny hoe anambara ny fitiavanao aminy, alaivo ambony alaivo ambany tsara anaka. Misaotra betsaka amin'ny torohevitra ny toa, misy ho saingo tsara izay voalazanao. Tsy antso amin'ny fara fa andrasaka eto izy rehefa mirava atoandro. Eto amin'ity toeran'ity manko no fanaovana fotoana fahiny ela be. Ineny izy iny? Mbola mitanondrika nefa 3 volana tao aorianan'iny vony iny. Tena mbola tsy salama mihitsy azy zany. Nefa niasa ve ajanona? Efa mba tsy niasa elaela ihany aho teo. Ny vola koa tsy maintsy tedavana. Betsaka ihany mantsy ny laniko tamin'ny fanampiana ny zokiko teo iny. Naovana le varotra ny vadina. Ity chômage teknika ity tena manimba zavatra. Misaotra ny tompo aza mba misy atolotra ho fanampiana azy ireo. Ny zanany koa mbola madinika kely daholo. Fara, manahoana ianao? Manahoana liva? Io ihany ka. Marary nga ianao? Tena nihena be tokoa ianao sady ohatran'ny atsatra be. Ie, mbola somary reradreraka e. Fa tsy maninona ka. Tamin'ireny zavatra niseho tamin'ny fiainako ireny ngamba no nampienana kely e. Ny adidy amin'ny fianakaviana etsy an-daniny. Saingy aza tao mahagaga fa fomban-javatra ange izany e. Mody anganao fa tsy namonjy ilay toera fisakafoanana fandehananao foana iny? Tsy miasa izay rariva ka. Soa ihany. Mba misy elana sasatra kely. Mody mihitsy aho fa efa ninana mofo kely ihany aho e. Rehefa tonga any an-trano ny sakafo tsara. Aleo ary ianao ateriko e. Zao aho vao mba afaka ny anaty tranonao. Ianao koa ty tsy ho tsy salama raha teo. Tsy maninona ka. Raha hiaraka amiko ianao fa aleo aloha miampita isika e. Eny ary e. Etsy ary ianao tantaniko e. Fa maninona no tantananao? Oka ihany amin'izao ka. Sady isika anie tsy mpifaninana kory e.
sao mahasositra amin'izay mahafantatra eo. Za koa efa lehibe, tsy zazakely tsony. Indray ariko. Andraso kely aloha Liva, somary vizana kely a. Raiso hoe ty poketrako ty azafady. Tsy nalenao ve nandeha fiara? Dia ho marina ve ny filazan'ny ento fa mbola tsy salamy fara? Dia ho sanatria zaza ve? Tena ohatran'ny fanina be zany. Rehefa tsy salama ohatran'ny hoe lavitra be zany ny trano. Tena mitazomamika ianao ry Fara rehefa tsy tianao no raisiko a. Ary maninona ianao zany? Fara! Fara! Loza marina fa ny anjery izy. Soa voatanako. Fara! Fara! Eza zany? Fa maninona ary a? Aty amin'ny dokotera sika e. Aty amin'ny klinika privera marina. Dia ahoana ozy neninay? Sao mitady anahy izy manko? Aza matahotra fa efa voalazako izy e. Efa teo ange izy e. Tao aminao mbola lena toro be teo iny. Efa lasa nody izy. Raha hariva hono izy miverina miandry anao eo. Nisy nanolo ny akanjoko. Ianao ve nanala azy? Tsy nahazoako alalany zany e. Tsy nikasika anao fa infirmiera no karakaranao sy nametraka sérum teo. Fa afriny zany no nijanona tato ary ny asako. Kalma re ianao e. Io rotorotonao io ihany nge no nankarary anao e. Tsy araka ny anao intsony ny herinao kely nefa izay no nahavizana anao. Efa ny antso ny derasanareo a dia naka disponibilité aloha mandra-pahatanjaka anao tsara. Ny reninao no resaka tamin'izy ireo e. Sy nitondra ny taratasy avy aty amin'ny dokotera. Fa maninona marina e. Nidina be fotsiny tosidranao e. Izay no nahatonga anao reraka lava. Ny vatanao nefa marevo. Tsy natohatra dia mila fialan-tsasatra lavalava ianao e. Mila filaminan-tsaina dia mila fitoniana. Azoko an-tsaina tsara. Atao ahoana moa fa tsy afaka manao an'izany e. Ary mino fa izany mahatonga anao naka izany fanapahan-kevitra izany. Manana didy aminao anery Fara e. Sady zao koa e, efa nalaoko daholo ny vola lany taty amin'ny hôpitaly. Misy kosa napetraka ao. Ny anjaranao a dia manaika ny hotsaboana. Vaovao tsara, mety mody ianao. No vizity eo ny dokotera dia lazainao izany. Liva, misaotra betsaka. Tena namana tokoa ianao. Sakaiza ty amin'ny fotoana rehetra. Ny tompo any amaly fitianao. Nangataka tamin'ireo mpikarakara hoe ohatrina marina ny lany nefa tsy mety miteny aminahy zareo. Ny feranao nga izy tsy hamoaka izany aminahy. Aza be eritreritra ny amin'izany ianao e. Mamaly ny soa vitanao tamiko fotsiny ange a. Sady satroka aza manao soa mba. Sady satroka aza manao soa ary mbola nao soa hatrany. Mamerina ny fisaorana aminao Aliva. Sady manao fifonana raha toa ka nisy zavatra nataoko nampalahelo anao. Aza matahotra fa efa ela ny namela anao e. Tsy eo rehefa ody ianao fa ny zokonao no laza akanao eo. Ary satria anao mbola tsy dia mavita ny vizaviza dia misy olana farako ny hanatitra anareo mody.
Tena fara mihitsy ry. Fara. Fananina tato amin'ny hôpitaly akindry. Nivo, manahoana ry? Salama. Nararika izy avy dia voavoaka ny hôpitaly a. Narary? Fa narary inona? Somary tsy zanika fa niaraka tamin'ny olona izay a dia maty izy. Maty? Eny akia. Dia vokatr'izay no nahatonga na aty amin'ny hôpitaly. Ndry mampalahelo aky ity ndry. Fa naninona ki izy? Accidenté ky nahazo azy. Mahereza kia. Dia iza izany izao niaraka tamin-dry taty amin'ny hôpitaly? Mamanay ky mbola teo a. Afaka nanampy anahy. Dia mbola teo koa Liva no nanampy mamanay. Liva? Eny akia. Fa tsy azoko. Ary misy zavatra be dia be tsy arako izy izany a. Fangandry sy Liva. Tsisy ninina aloha aminay fa lava be ny tantara fa aleo manaraka tantara haiko e. Ndry hita marina hoe efa aman-taona izay tsika tsy niona e. Zany mihitsy kia. Efa 2 volana izay no nivoahako ny hôpitaly. Efa tsy maninona intsony a. Saingy matsiaro mangina. Indraindray foana Liva no niantso anahy. Mbola tsy niaona tamiko izy raha tsy tamin'ireny teny amin'ny hôpitaly ireny. Manino izany telefonako izany? Allô? Allô, manao afara? Finaritra Liva. Inona vaovao? Elaela tsy niantso? Zao avao tonga fa tsy teto tanàna e. Tia hitanao fotsiny mba izany na salama tsara ianao na tsy? Salama tsara fa misaotra. Fa maninona tsy mandalo raha izany? Ataoko fa mety efa fantatrao no misy anahy e. Toerana hafa mihitsy no resahako aminao e. Nalefako any aminao ndra sista ilay olona nitondra fiara nanatitra anareo avy any amin'ny hôpitaly iny. Aiza moa ianao? Ato an-trano ihany ka hoaiza moa e? Ay, lazao ary ny renonao fa tsisako afaka ataondreo ianao e. Dia miomana fa efa kaiky any izay ilay hakanao. Eny ary? Rehefa avy eo ary? Izaho misy feona klaxon. Ary nalaky marina izy izany a. Ary efa tena salama ianao izany ry fara? Ie, mba tsy maninona intsony ka. Matanjaka tsara. Efa nanao contrôle intelo aho izay fa tsy misy atahorana intsony hono. Azo maninona ary ano ataony tsara jery fotsiny. Lozanao mitsikitsiky fotsiny. Aza manao tahaka io fa mamena trano ny dinidinianao ka. Faly aho mahita anao e. Dia mba mila mandinika anao vao tafavoaka sy zavatra tiako ambara aminao. Fa andao aloha toerana fa mbola lava ny resaka e. Fara, efa ela no tianao. Efa tramontsika niarany anatra. Saingy tsy te hilalaonao fa naleoko aloha mijanona namana akaiky. Rehefa niontsika tateoriana dia tsy mataom-poko izany. Mahagaga aza dia vao mainka redareda sy mahery fotoana. Noho ny fitiavako anao no nanakeko ny safidinao. Tateoriana dia fantatro ary inoko fa Andriamanitra no nampiona antsika indray.
tsy tena rarotranao fa aleoko aloha mamy fotoana anao e. Tonga ary ankehitriny no fotoana anambarako anao fitiavako anao. Maniry ary fara mba apakatra anao ravako ny tokantrano ho renjanako ary izay rehetra atsangana sahorina dia iriko mba iarahana aminao. Ny tena marina dia ilay vatolahy mifandrenana no fototry ny zavatra rehetra no iriko fototry ny tokantranontsika dia Jesosy Kristy e. Koa manaiky ary ve anao no hiara-dalana amiko amin'izany? Liva, za koa efa ela no tianao, saingy nangina nataoko ampiany ny toetra ho namanao mandra-pahatonga izao ory izao. Misaotra anao safidy anahy, na dia nataoko aza hoe tsy mendrika anao Atolory ary ny tananao raha avako. Tolotra anao ty-peratra ity mba ho marika fa nanaiky ny fitiavako anao ary favolombelany amin'ny fifankatiavantsika Andriamanitra. Misaotra betsaka, tena tsara tarehibe ilay izy ary tena atonona anahy tsara. Taminao teny amin'ny klinika no nandrefesako ny tananao e. Sao dia tsy tanana fotsiny no jerena tao e. Ny tanana ihany ka, fa ny ambiny dokotera no nanontaniako ny zavatra maro. Ka voavaly daholo izany ny fanontanianaoko. Voavaly ka, fara saro-piara aminao betsaka no nanahirana ny saiko, kanefa tsy nandiso fanantenana ny valiteny azoko. Tena azoko antoka marina ny fahendrenao. Fananina tsy nanontaniana fotsiny ianao e, raha misy mampisalasala anao amiko. Mbola satrony eo tamin'ireny ny andeha anaty ady amin'ny fiainanao manokany. Atao ary hoe tsy araka ny eritreretinao ny zavatra anseho, ohatra hoe be voka na efa tsy madio intsony. Dia ahoana, mbola nitiavinao ihany ve za sa mijanona ompinamana ihany sika? Mbola tsy mivady ianao sy toky, mbola fofombady fotsiny. Everiko fa maika loatra ianareo raha nirosina amin'ny resaka firaisana ara-nofo e. Tsy niazona amin'ny fanoloran-tenanao marina tamin'ny tompo ianao. Raha lavo ary ianao ka nitsotra tamiko dia tsy mitsara anao mamela tanteraka anao raha toa ka mifanampy keloka kosa dia tsisy fampokisana ka mety haniva zavatra betsaka. Fantatro fa olon-kendra ianao, ny asanao ve sa inona mahatonga izany e? Amin'ny lafany indray ny asa satria tsy azo atao ny manao kitoto na mandefa ny tanytany amin'izao. Misy lamina sy rafitra isan-karazany, mila fambolantena be da be. Amin'ny lafany indray nefa dia ny fiombonako amin'ny Jesosy no nanaovako ireny, araka ny voasoratra hoe raha lehilahy nandinika azy tsara sady nangina mba hafantarana efa nampian'i Jehovah na lehany na tsy, araka ny Genesis 4:20. Tantaran'ilay iraky Abrahama raha hitady vady ho an'i Isaka izy e. Omeo toky ary Liva fa tena tia anahy tokoa ianao e. Tianao ary fara, ianao rery tsy misy hafa no ilay lovako avy amin'ny Jehovah dia vandy endry sy zaza. Babonao Liva, babonao tanteraka. Natolotra ho anao teo ary tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe lova avy amin'ny Jehovah. Dia mpeniny oly arsoa raha lala hary velo. Reto avy ireo nanome aina ny tantara. Erzora Kotoary Velo, Edoara Ramiarinjatovo, Fanantenana Randriambololo Malala, Zoloniana Rakotoary Velo, Dina Nikola Raharsoa, Nyanja Rakotiniaina.